Faly manohitra ny fiarabana tompo-kilasy tompo-vavy raha asiana teny foana mikasika ny mandrafitra ny toetrandro mandritra herinandro ity dia ny alina no mandrafitra izany fa malefaka izany indraindray miha-matanjaka kosa ny alina izay amin'ny fiafaran'ny herinandro indrindra ny amin'ny ilany atsinanan'ny voatany mahazo ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Misy kosa ny andian-javona saika manerana ny nosy fa iha mazava ny andro aorian'izay. Raha mikasika ny maripana indray dia midina ny maripana ny maraina amin'ny faritry ny avoatany indrindra ny aty amin'ny faritry vakinankaratra mandritra ity herinandro ity fa misy fiakarany kely kosa ny maripana ny tolakandro. Toy izao ny antsipiriany amin'ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitsy fa 1 ny volana Jolay 2024 saika ifandimy ny rahona sy ny masoandro manerana ny Madagasikara fa aorian'ny zavotany na ny andian-javona vao maraina ny aty amin'ny faritry ny avoatany ny amin'ny morontsiraka avoany andrefan'ny Madagasikara ary ny faritra vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny. Ho amin'ny rapitsy tolakandro dia ibalika be ny masoandro manerana ny nosy fa ifandimy amin'ny rahona izany ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritra amin'ny Antananarivo. Ho amin'ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso dia 4 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika ny vakinankaratra any any faritra Ambatolampy dia 3 degré celsius ny any Fianarantsoa kosa 10 degré celsius ary ny manodidina ny morontsiraka manodidina ny 17 hatramin'ny 20 degré celsius eo. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana no tombatombanana ambony indrindra dia any avaratra andrefan'ny Madagasikara any 13 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny avoatany dia 13 na 14 degré ny tendro ny avaratry Gasikara any 30 degré celsius. Raha ivoaka ivelan'i Madagasikara ianao hiampita ranomasina dia ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg sy Milan any. Tahak'izay koa faritry La Réunion anorana tandrifindroana ny Paris, Maurice sy Seychelles ary Nairobi anoram-baratra ny faritry Bangkok. Dia izay tompoko no azonao rosoanao amin'ity alina ity amin'ny fotoananao zahay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.